Aleloia, tsara ny andriamantsika faly miarabantsika rehetra tompoka amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy ary tonga soa ao anatin'izao fotoam-bavaka izao tsika senao manona fiadanana ao amin'ny tokantranontsika senao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tonga fotoana izay ahafahantsika indray miaraka mivavaka eto mihaino tenin'Andriamanitra eto indray androany ary ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra rery ihany isaorantsika lehibe izy amin'ny tombotsoa mbola omeny antsika senao, mbola safidianana antsika senao dia tena isaorantsika ny Andriamanitra izay lehibe indrindra ary ihany koa isaorana mpanompon'Andriamanitra izay mamesehatra ahafahana mitombo mivelatra hatrany ao anatin'ny asa fanompona dia makasitraka indrindra tompoko tsy adinontsika rehetra izay manaraka tsy tapaka n'izao fotoana izao isaorana hatrany samotahin'Andriamanitra daholotsika ao anatin'izao fotoam-bavaka izao. Manasantsika senao izaran'izao fotoam-bavaka izao tena hoe hiparitaka ny filazantsara amezantsika voninahitra n'Andriamanitra mba handray tenin'Andriamanitra mba hahery ny olona ao anatin'izao fotoan-tsarotra izao mba tena hoe vovonjy indrindra ihany koa fanahany amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay teny velona ho voninahitr'Andriamanitra rery ihany ary ihany koa raha sitraka ny fonao manaova komantera izay fifalianao ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra dia mino fa mifantoka tsara tsika senao eto androany satria eto ilay mpanjaka ilay Andriamanitra lehibe izay miasa amin'ny fiainantsika senao 24 heures sur 24 7 jours sur 7 hozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe raha misy mivory roa na telo amin'ny anarako dia ampovoany dia mino fa manatrika azy anao Andriamanitra tsy natao fotsiny izao fotoana izao fa tena hoe Andriamanitra miasa, Andriamanitra miteny eto, Andriamanitra maniraka, Andriamanitra misafidy antsika senao eto dia mila antsika senao tena hoe manisy lanja n'izao fotoana izao mila antsika senao tena hoe mifantoka tsara fa Andriamanitra hitantsika amen. Dia antsika amin'izao fotoana izao hivavaka hisaotra an'Andriamanitra antsika. Mino fa toy izao antsika senao dia fahasoavan'Andriamanitra lehibe izy miendrika hoderaina indrindra amin'ny fahatsarany amin'ny fiainantsika senao ary ihany koa raha fotoana tahaka izao tsy amin'ny herintsika tsy amin'ny tanjakantsika fa amin'ny fanahin'i Jehovah rery ihany fa tsika manao an'izao angataka amin'ny fanahin'i Jehovah tsika tena hoe ameno antsika tanteraka hiasa ao anatin'izao fotoam-bavaka izao. Hifona ihany koa tsika satria tsy tanteraka tsika tsisy na dia iray ozy ny tenin'Andriamanitra fa eto izy manamarina asy anao, eto izy mbola mihaino fifonantsika dia hifontsika amin'Andriamanitra ary ihany koa anapaka mety blokazy sakany etsika tsy anakery tsy anam-pahefana fa ilay Andriamanitra mahery, ilay Andriamanitra magaga izy ny asa mahery vaika ao anatin'izao fotoam-bavaka izao. Alohan'izany dia andeontsika hamaky tenin'Andriamanitra izay hitantsika Salamo 4:7-4 ka hatramin'ny 9. Raha manana baiboly ianao dia tiako ianao hanokatra amin'ny baibolinao hamaky an'izany tsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa lehibe Jehovah ka mendrika hoderaina indrindra sady matahotra fa ambony Andriamanitra rehetra fa ny Andriamanitra firenena dia tsinotsinona fa Jehovah nanao ny lanitra fa mirapiratana sy voninahitra ny eo anatrehany hery sy fahatsaran-tareno eo amin'ny fitoerany masina amen. Izany tenin'Andriamanitra hery sy fahatsaran-tareo izy ny eo amin'ny fitoerany masina. Izany ny Andriamantsika no zavatra tsara tareha Andriamanitra izany hoe zavatra tena tsara misy hery izany ataon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika senao rehefa mahay makasitraka misaotra azy tsika lehibe ozy izy Jehovah ka mendrika hoderaina indrindra sady matahotra fa ambony Andriamanitra rehetra. Sokafo ny vavanao dia izay fisaorana indrindra tsara vao natao fonao atolotra amin'ilay rainao eto androany. Tsy haiko na zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao fa matotsika senao mbola toy izao dia miasa Andriamanitra ka asan-drato ary ny feo antsika tompoko. Raha eo amin'ny anaranao Jesosy Kristy misaotra anao izay Andriamanitra satria lehibe fitiavanao anay toy izao izay dia tsy noho ny amin'ny mahazay anay fa no manao anao Andriamanitra no fahasoavanao, fitiavanao, famindraponao, fiarovanao, fitahianao, famatsianao izany mbola matoy izao anay Andriamanitra ny hery ny tanjaka ny fahasalamana mbola omenao anay fofinaina ny rivotra mbola fanay miaina tahaka izao Andriamanitra makasitraka anao izay fa lehibe ianao ka mendrika hoderaina indrindra. Fotoana tahaka izao dia isaoranay ny anaranao satria mendrika ho anao izao fotoana izao Andriamanitra mendrika hoderaina sy ankalazaina ianao asandratray amin'ny avy ianao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha tonga eto izay Andriamanitra tsy amin'ny herinay tsy amin'ny tanjakay fa feno fanahinao izay tarito amin'ny fanahinao izay
ka tena isy ny hery ny fanahy masonao zao fotoana izao ikasika ny olona tsiraray avy ho voninahitry ny anaranao renany dia manatrefy feno Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha misy kosa ny tsy fahatanteranay Andriamanitra mamidrafo aminay mamelany eloka izay rehetrarehetra tsy fahatanteranay raha io diovy amin'ny ranao izay Jesosy te hitanao sy mivoninahitra ao izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ninina blokazy sakany eto androany tononoko amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy ambina tsy anakery tsy anapahefana amin'ny tsiraray avy zany na amin'ny fotoana na amin'ny toerana na amin'ny saina na amin'ny fo dia tononoko fa tsy anakery tsy anapahefana ny asan'ny fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misandrata ianao raha io dia ataovy ny asanao tsara aoka ny herinao irotsaka tanteraka mahery vaika ao anatin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia voninahitra ao anao rery any Andriamanitra. Aleluia, amen. Amen. Tsara ny Andriamantsika alohan'ny itoizantsika amin'ny fotoana dia andaontsika hideran'Andriamanitra satria mendrika ho deraina ny Andriamantsika. Andaontsika tena hidera azy amin'ny fotsika rehetra feny fitiavana dia asandrato ny feontsika ao anatin'izany ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Ny anaranao Jesosy masandatra ny saotra ny dera ny voninahitra ny aja ambony indrindra ny fanjakana mandrakizay dia ho an'ilay mipetraka amboniny seza fiandriana sy ho an'ny zanak'ondry. Andriamanitra mendrika deraina mandrakizay ny anaranao, mendrika ho deraina mandrakizay ny voninahitra. Tsy ho takatry ny saina mandrakizay ianao. Mendrika ny dera mandrakizay ianao, araha sandratra izao hiro zao hiderana ianao. Mendrika ny dera irao mifloreto zany hiro zany asandrato ny tananao.
sanatray ny tananay ho anao ilaza mivavatsika hoe andriamanitra tsy misy toanao andriamanitra tsy misy azo ampitahina aminao tsy misy azo arina aminao na inona na inona na iza tsy misy ohatranao mandrakizay andriamanitra ianao lay andriamanitra avo indrindra ianao lay alpha sy omega lay fiandohana sy fiafarana eo ampelantananao ny fahefana rehetra andriamanitra any an-danitra sy aty an-tany ary ianao rery zany ianao rery no andriamanitra mendrika hoderaina mendrika ny lorana ny saotra ny aja ny voninahitra rehetra ianao mendrika an'izany Alleluia, tsara ny andriamantsika mino fa nakasitran'andriamanitra fiderana izay nataontsika sainao teo tena mendrika hoderaina ny andriamantsika satria tsara sady mpanao tsara izy lay tsy miova ary fitiavana antsika sainao lay tsy miova omaly an'io ary mandrakizay eto andriamanitra amin'izao fotoana izao mila mino azantsika sainao ary mila mino zavatra ataon'andriamanitra amin'ny fiainantsika sainao tsika sainao eto androany vavaka ho atsika sainao eto androany za mila vavaka ianao ihany koa mino fa mila vavaka ianao dia tena raiso ampinoana fa tena hiditra antsehatra andriamanitra mehery atsika sainao izy ao anatin'izao vavaka izao hivavaka tsika satria ty volany ty dia volan'ny fitsanganana na inona ady izay atrehantsika sainao lalovantsika sainao dia miaraka amin'ny herin'andriamanitra dia hitsangantsika tsy ho lavintsika tsy empotra tsika fa androso miaraka amin'ny herin'andriamanitra tsika sainao ameno atsika sainao andriamanitra ao anatin'izao vavaka izao reny ady mety lalovantsika reny tsy tadiditsika tsony reny tsy eritreretintsika lalina tsony reny fa eritreritra ny tenin'andriamanitra tsika dia vao azy reny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy marary ve ianao sitrany ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny herin'andriamanitra amin'ny alalan'ny herin'andriamanitra manana olana ve eto ianao va zany amin'ny alalan'ny herin'andriamanitra fa mitsangana ianao amin'io hery anananao io aza manaiky lavo zany aza manaiky membotra zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia tsika maky tenin'andriamanitra izay hitantsika amin'ny Romana 5:17 vako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary andriamanitra ny fanantenanany ameno anareo amin'ny fifaliana sy fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana noho ny herin'ny fanahy masina amen andriamanitra ny fanantenana hoy izy ameno anareo ameno atsika andriamanitra anatin'ny ady izay lalovantsika sainao isy ny fifaliana isy ny fiadanana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia taontsika hivavaka amin'izao fotoana izao miandrandray ianao fa isy herin'andriamanitra ho raisinao anatin'izany vavaka izany alleluia raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra andriamanitra ary midera manome voninahitra ny anaranao
fantatra efa entinao Andriamanitra, entinao le Andriamanitra fanantenana, le Andriamanitra ny hery, le Andriamanitra be voninahitra, Andriamanitra fiadanana, tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Dada amin'izao fotoana izao ianao nanome teny tamin'ny alalan'ny mpanomponao hoe volany fitsanganana ity volany ity, ka mivavaka Andriamanitra amin'izao fotoana izao anay tsiraray avy izay manaraka an'izao fotoam-bavaka izao, mba tena ny hery ny fanahy masinao anie anangana anay tsiraray avy. Ninona ady izay lalovan'ny tsiraray avy Andriamanitra dia tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa tsy hempitra izy, tsy ho lavo izy no ny hery ny fanahy masinao izay mameno anazy amin'izao fotoana izao. Fenoy ny tsiraray avy Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, fenoy manomboka amin'ny lohany ka hatramin'ny tongony, taovy misy araka ny teninao teo hoe Andriamanitra fanantenana, meno amin'ny fifaliana, amin'ny fiadanana, isy ny fanantenana, isy ny finoana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ka ny teninao ny ameno anay tsiraray avy ao anatin'ny sainay fa reny olany reny, reny aretiny reny dia tsy ho henonay, tsy ho tsaroanay intsony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misandraty ianao raha eo, aoka ny voninahitra ao nisy eo, fenoy ny tsiraray avy raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia, amen. Amen. Tsara ny Andriamantsika, mino fa niasa Andriamanitra raha izy fotsiny valim-bavaka ary mino fa hijoro vavolombelona ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alohan'ny andrenesantsika foy ny ten'Andriamanitra dia izay ampahery asa ianao eto indray androany, izay anangana antsika sy ianao, izay amelona ny fanantenantsika sy ianao dia andeontsika hanaraka n'ity hery ity ameno antsika ny fanahy masina ao anatin'izany hery izany. Fanahy eo midina dia tena hidina ny fanahy masina, meno antsika sy ianao, anova ny atmosfera ao anatintsika sy ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia andeontsika hanaraka n'izany hery izany ho voninahitra Andriamanitra rery ihany. Andao ary tompoko. Milanao izay andro amin'ny fanahy masina, midiny eto amin'ny andro. Fanahy eo midiny ianao, ka fenoy tanterakao, raha finyerinao ao, mba andeha tsy ho reraka. Fanahy eo midiny ianao, fenoy tanterakao, ako finyerinao ao, mba andeha tsy ho reraka. Tena mila anao tontolo mpiainako, tsy maefa ninon'inonao raha tsy eo ianao, fa ny herinao rehetrany no mba mampatanjakay. Mandresy aho teno ianao, tena mila anao tontolo mpiainako, tsy maefa ninon'inonao raha tsy eo ianao, fa ny herinao rehetrany no mba mampatanjakay. Raha mandresy aho teno ianao. Fanahy eo midiny ianao, ka fenoy tanterakao, ako finyerinao ao, mba andeha tsy ho reraka. Fanahy eo midiny ianao, ka fenoy tanterakao, ako finyerinao ao, mba andeha tsy ho reraka. Tena mila anao tontolo mpiainako, tsy maefa ninon'inonao raha tsy ianao, fa ny herinao rehetrany no mba mampatanjakay. Raha mandresy aho teno ianao.
Alleluia, tsara ny Andriamanitsika. Mino fa teto fanay masina dia tena nameno antsika sy ianao izy. Tsy ataotaontsika fotsiny reny hira reny fa tena hira misy ositra an'Andriamanitra reny. Ameno antsika Andriamanitra ary tena tsy ho raraka izany tsika sy ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Andreny tena Andriamanitra tsika eto androany falohan'izany dia andeontsika hivavaka mba tena hisy fanatrehan'Andriamanitra, hisy ny herin'Andriamanitra hiampita amin'ny alalan'ny teniny eto androany ho voninahitra ny rery any. Dia asandrato feo antsika dia miandrandra ianao fa hiteny amin'ny fiainako Andriamanitra, hiteny amin'ny fiainanao eto indray Andriamanitra, izy ilay tsy miova maly an'io ary mandrakizay. Tiantsika izy be famindrapo izy miasa izy amin'ny fiainantsika dia asandrato feo antsika arany. Dada amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lehibe ianao Andriamanitra, mendrika hoderaina ary mendrika kalazaina ianao. Misaotra anao izay Andriamanitra satria tonga fotoana izay tenenanao amin'ny fiainako sy amin'ny fiainan'ny olona io indray androany mitenena ary ianao Andriamanitra amin'ny tsiraray avy ary ho tsaina ireo fanahy masinao tenao hitondra fanantenana ho anay, tenao io tena nananay finoana atokisanay fa tena hoe hiasa amin'ny fiainanay ny teninao Andriamanitra dia mirotsany herinao ho anay tsiraray avy Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia ho anao rery ny voninahitra Andriamanitra. Alleluia, amen. Amen. Tsara ny Andriamantsika, tsarovy ry havana fa tsika sy ianao dia tena sarobidy eo mason'Andriamanitra. Teny fampaherezana eto androany dia lohateniny sarobidy tsika sy ianao eo anatrehan'Andriamanitra. Sarobidy, tena sarobidy tsika sy ianao, tiany tsika sy ianao ary tsy miova amin'ny fitiavana tsika sy ianao. Hoy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Jeremia 1:5 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Hatra ny fony ianao tsy mbola noforoniko tany an-kibo no efa fantatro, ary hatra ny fony ianao tsy mbola teraka no efa nao masinika sy notendreko ho mpaminany ho amin'ny firenena. Amen. Zany tenin'Andriamanitra. Ty tenin'Andriamanitra ty dia mety Jeremia mety tenin'Andriamanitra tao anatin'izany fa matoty tenin'Andriamanitra ty mbola renesintsika sy ianao amin'ity androany ty, mbola hitantsika sy ianao
satria velona ny ten'Andriamanitra dia ho asoanao zany ten'Andriamanitra zany. Mbola tsisy tsika sy ianao fa fantatra Andriamanitra, efa notendreny manana fanomezam-pahasoavana tsika sy ianao. Sarobiditsika iran'Andriamanitra tsika sy ianao hamonjy fanahin'olona maro izay mbola mitaraina amin'izao fotoana izao, mbola any anaty fotaka amin'izao fotoana izao. Sarobidy notendreny tsika sy ianao. Tsy tsika ny te hoe ho kristiana na tsika ny te hoe ho mpivavaka, fa Andriamanitra nanao planina ho antsika sy ianao. Andriamanitra niantso antsika sy ianao. Andriamanitra safidy antsika sy ianao. Tenin'Andriamanitra dia velona. Ty baiboly ty dia tena hoe miaina ty. Raha maro ny boky, azafady boky mety efa nandalo teo amin'ny masonao, fa ny baiboly ve mety efa levona, baiboly ve mety efa lany daty? Tsia, tena mbola velona ny tenin'Andriamanitra. Hoy sisy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Jaona toko 5:11 vako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsy ianareo no mifidy ahy, fa izaho no mifidy anareo, ka nanendry anareo mba handesy amo ary mba hareta vokatrareo, mba homeny ray anareo izay rehetra angatainareo amin'ny anarako na inona na inona. Zany tenin'Andriamanitra, tsy ianareo izy mifidy ahy, fa izaho no mifidy anareo. Andriamanitra safidy antsika sy ianao ry havana. Sarobiditsika sy ianao eo mason'Andriamanitra. Anak'Andriamason'Andriamanitra tsika sy ianao. Io masontsika sy ianao io jereo hoe raha voadona kely, raha marary, raha tratran'ny rivotra mety efa gravy. Fa nefa eritrereto hoe anak'Andriamason'Andriamanitra tsika sy ianao. Tena sarobidy. Eritrereto hoe masontsika sy ianao sarobidy amintsika sy ianao, satria raha tsy eo io tsy mahita intsony tsika sy ianao, tsy mahavita zavatra intsony tsika sy ianao, satria tsisy maso mipapahana. Dia eritrereto hoe ohatr'izany tsika eo anatrehan'Andriamanitra. Sarobidy ohatrany mahasarobidy antsika sy ianao ny masontsika sy ianao. Dia izany anak'Andriamasontsika sy ianao. Misy zavatra tena hoe ao amin'io masontsika sy ianao io tena hoe sarobidy indrindra. Dia ohatr'izany tsika sy ianao mason'Andriamanitra. Safidiny, tiany tsika sy ianao. Ary tiany ozy izy mba hamokatra. Izany tenin'Andriamanitra. Te hampahery antsika sy ianao eto androany volan'ny fitsanganana ity volany ity, amin'ny mahasarobidy antsika sy ianao mitsangana amin'io hery izay nomen'Andriamanitra antsika sy ianao io. Mitsangana torio filazantsara, apartao filazantsara. Amin'izao vanim-potoana izao mety hoe ny vidim-piainana ve, mety hoe ny olana ve, mety hoe ny aretina ve malavo anao ka mampatonga anao tsy fandray amin'Andriamanitra, mampatonga anao tsy hitory ny filazantsara, mampalainalaina tsika sy ianao manompo an'Andriamanitra. Fa androany mitsangana tsika sy ianao, fa sarobidy tsika sy ianao, tiany safidiny tsika sy ianao. Misy tantara zao anaty baiboly mpitondra tena mpangataka izy io. Fa rehefa vakitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Luka toko 7:20, nisy mpitondra tena ozy izy nangataka. Aitsika tsara io tenin'Andriamanitra io. Fa eo amin'ny 7 dia hoy izy ny tenin'Andriamanitra, fa Andriamanitra tsy hanome rary ny olom-boafidiny va izay mitaraina amin'ny andro aman'alina moa hitarehetra va izy. Andriamanitra tsy mitarehetra zany rehefa nisafidy antsika sy ianao, manome rariny antsika sy ianao izy. Na karazana olana izay mety lalovantsika sy ianao, na mety karazana ady izay lalovantsika sy ianao, manome rariny antsika sy ianao Andriamanitra. Fa mitsangana ianao aza manaiky lavo amin'ny fiainana zany. Ary tsarovy fa zavatra tena sitrapon'Andriamanitra mahasarobidy antsika sy ianao mamonjy fanahin'olona, manaparitaka amin'ny filazantsara. Ao anatin'izao fotoam-bavaka izao mety hoe vitsy any olona manaraka izao fotoam-bavaka izao, fa misy tenin'Andriamanitra izay hoe ho avy ny andro izy hitady ny tenin'Andriamanitra ny olona fa tsy hahita. Fa zao ianao mbola safidian'Andriamanitra, mahaiza manana roatra, mahaiza manaparitaka, aparitao foana. Fa ho avy ny andro izy ny tenin'Andriamanitra hitady ny olona. Ary mino fa raha mbola sitrapon'Andriamanitra, maro ny olona vonjena amin'ny alalan'ny partage, amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay aparitantsika sy ianao. Maro ny olona vonjena. Eny mety hoe maro ny olona ny hoe hitady fa tsy hahita, fa Andriamanitra kosa nefany miteny fa tiany ozy izy tsy hisoverina dia iray azany fa ho vonjena.
manana planina ho an'ny tsiraray avy Andriamanitra, manana drafitra ho an'ny tsiraray avy Andriamanitra. Maro ny olona mbola tian'Andriamanitra ho vonjena, matoa Jesosy Kristy mbola tsy tonga eny amin'ireo ny lanitra. Dia tiako tsika sy ianao hitsangana masarobidy antsika sy ianao zany amin'ny fanomezam-pahasoavana, amin'ny antso izay nomen'Andriamanitra atsika sy ianao. Tsarovy ry havana fa amin'izao vanim-potoana izao mety hoe mandalo fotoan-tsarotra ny zao tontolo zao mihitsy vidim-piainana miakatra. Raha hiresaka fotsiny ny eto amin'ny Maorisy ny any Madagasikara ihany koa tsy fantatro fa misy ny fiakarana araky ny hitako hoe miakatra vidin-tsolika, fa ny teto Maorisy zao efa hoe in-3 sa in-4 niakatra. Ary ihany koa hoe amin'izao fotoana izao raha mety sena any amin'ny grande surface ianao mahita ny vidin-javatra, tsy mba hoe niakatra, tsy mba hoe niakatra ataoko hoe 10 ropia na hoe 20 ropia, ohatra fotsiny hoe menaka tonga dia niakatra avy 2 eny fois 2 zany. Raha ohatra 53 izy lasa 106. Zany ny vidim-piainana. Dia ohatry ny ahoana toe-panahitsika sy ianao anaty zany, ohatry ny ahoana ny atmosfera tsika sy ianao anaty zany, imonomonina ve tsika, imenomenina ve tsika, hoe inona zavatra tokony atao ve hoe hidiram-bola sy ohatra zany. Fa zao olona safidian'Andriamanitra tsika sy ianao, sarobidy tsika, manana drafitra izy, tiantsika sy ianao, ary ny zavatra rehetra ozy ny ten'Andriamanitra miara-miasa soa izay tiana azy. Ozy izy ny ten'Andriamanitra fean'izany rehetra izany dia tsarovy fa masarobidy antsika sy ianao dia mandalo zao tontolo zao, mandalo zao fiainana zao, fa manana planina izay iverana antsika sy ianao Andriamanitra. Ozy izy ny ten'Andriamanitra satria zao fotoana zao efa tafiditra, tsy hoe tena efa ao anatiny fa efa miditra ao anatin'ny andro mahory tsika sy ianao. Ho avy ny fotoan-tsarotra ozy izy ny ten'Andriamanitra, ary raha zao lalovantsika izao mbola kely fa mbola isany mihamafimafy noho izao. Fa ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe ao amin'ny vakitsika ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Marka 7:12 manao hoe ary raha tsy nofezin'ny tompo izany andro izany dia tsy nisy nofovonjena fa n'olom-boafidiny izay nofidiny dia nofezina izany andro izany. Izany hoe ny zavatra mety mahory mandalo eo amin'ny fiainantsika sy ianao ho afoezin'Andriamanitra, tsy mitoetra zany. Na hoe fotoana izay mbola hiavian'i Jesosy Kristy sy andro mahory ho an'ny kristianina rehetra, tsy haiko tsika sy ianao na mbola eto amin'ity tany ity amin'izany fotoana zany, fa ho afoezin'Andriamanitra zany. Ka masarobidy antsika sy ianao zao fotoana izao mety hoe mandalo atsaro tsika sy ianao, mety mandalo olana tsika sy ianao, fa masarobidy antsika sy ianao zay amin'izay olom-boafidy antsika sy ianao zay, amin'izay olona nofidian'Andriamanitra antsika sy ianao zay ho fezin'Andriamanitra io. Tsy toetra amin'io ianao, marary ve ianao, tsy hijanona ao anatin'io ianao, tsy toetra ao anatin'io ianao, fezin'Andriamanitra io. Misy olana avy eo anatinao, tsy hanaraka anao io mandrakizay, fa ho fezin'Andriamanitra io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsara ny Andriamantsika ary mpanao tsara izy. Hivavaka amin'izao fotoana izao fohy dia fohy ny fampahirezana fa hivavaka mba tena hananantsika an'izany hoe finoana amin'ny tenin'Andriamanitra zany, mba hananantsika finoana fa hoe tena sarobidy za eo anatran'Andriamanitra. Raha Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainantsika sy izy ny atohatra, izy ny asakana an'izany, tsara ny Andriamantsika. Asan-drato ary ny feo antsika amin'izao fotoana izao dia hivavaka ho antsika sy ianao. Raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao Andriamanitra ary midera manome voninahitra ny anaranao amin'ny alalan'ny teninao teto androany. Dada amin'izao fotoana izao dia hivavaka mba tena hananay finoana amin'ny teninao Andriamanitra, ary izay dia tena sarobidy eo anatrehanao, olona fidinao zay, olona safidinao zay, olom-boafidinao zay Andriamanitra. Ka mivavaka mba tena hananay finoana fa tena hoe miavaka zay, hananay finoana ny teninao Andriamanitra, hananay an'izany hoe finoana fa ianao miasa amin'ny fiainanay, ianao manafoy ny zavatra mafy mety lalovanay, ianao manafoy ny aretina mety lalovanay Andriamanitra, ary ianao Andriamanitra miasa lehibe indrindra amin'ny fiainanay tsiraray avy. Mino izay Andriamanitra fa ianao no anangana anay tsiraray avy amin'ny alalan'ny teninao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Voninahitra teo anao rery andra eo. Aleluia, amen. Amen. Tsara ny Andriamantsika. Aleluia. Amin'izao fotoana izao dia andehantsika hisaotra an'Andriamanitra.
saotra n'Andriamanitra tsika tamin'ny fotoana teto ary vavaka ho an'ity alina ity dia asan-drato ary feoantsika tompoko. Da tamin'izao fotoana izao dia manome voninahitra ny anaranao izay manandratra ny anaranao izay tamin'ny fotoana teto nanomboka voalokatra amin'ny farany fanatrianao mahery vaika amin'ny fiasanao Andriamanitra dia soranay ny olona izay nampiasainao teto androany ny olona izay nanaraka izao fotoam-bavaka izao koa dia isaorana ny anaranao voninahitry ny anaranao rery azandray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Da tamin'izao fotoana izao raha andeha hatory izay okanao hitsangana hiaro anay tsiraray avy arovo izay Andriamanitra amin'ny hery ny fanahy masonao ny anjerinao tompoko manodidina ny tsiraray avy alina miavaka ao anay ity nofomamy izany nomenao anay révélation omenao an'izay mangetaheta tena hoe ny anjerinao tompoko manodidina ny tsiraray avy ny rahanao Jesosy Kristy andrakotra ny tsiraray avy raha mbola misy miasa dada dia mihoery izy arovo ihany koa izy ho voninahitry ny anaranao rery any amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy dia tena hoe fiadanana fifaliana fahafenona magaga izany anjara ny tsiraray avy amin'ny anara-maherinao Jesosy Kristy. Alleluia, amen. Amen. Tsara ny Andriamantsika ento koa fahasoavana sy famindrapoana araka antsika amin'ny andro rehetra iainantsika dia toetra andro lava ao an-trano Jehovah tsika sinao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia samy ho tahian'Andriamanitra daholo tompoko manaraka indray veloma daholo tafandrimandry tompoko.